zany ny fototra vaovao anorenantsika ny firenena fanajana izay manome asina fihavanana izay manamafy ny firaisana ary fiarahamentana izay mitondra fanovana sy fandrosoana. Ry malagasy avako, efa nanomboka zany ny fotoana vaovao. Adiditsika dia tsy ny fampitsara tsony fa ny iara-miasa, tsy ny fampitsikerana atao fa ny fanampy, tsy ny taraina fa ny anangana sy anatsara. Mila faharetana amin'ny ezaka, fahamatorana amin'ny asa ary finoana fa mbola afaka mitsangana sy miroborobo i Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fanajana, fihavanana ary fiaraha-mientana dia ho tonga amin'ny fandriam-pahalemana, fahamarinana ary fahalombiazana isika. Engany ho eo amintsika mandrakariva ny fitarian'Andriamanitra ho amin'ny fanondrenana firenena madio, mirindra ary mendrika. Makasitaka tompokila, makasitaka tompokovavy, makatelina tompokila. Dia isaorana ihany koa ianao andrianareo Premier Ministra, lehiben'ny gouvernementa tamin'izay lahateny miaro torolalana, miaro toromarika sy fanasongadinana ireo sotoavina hoentina miatrika ny fanovana izay. Isaorana ihany koa isika rehetra tompokilahy sy tompovavy nanotrona, nanome aja, nanome asina izao lanonana fifamindram-pahefana teo amin'ny Premier Ministra teo aloha sy ny Premier Ministra lehiben'ny gouvernementa vaovao izy. Ty fa mahakatoerana tsara miarabanao ndre mato Paul Rabary tonga maraina eto amin'ny Top Radio. Miarabantsika rehetra, miaraba ny mpiain'ny Top Radio, miaraba ny rahalahy mpanao gazety amin'izao maraina izao. Eny ary. Ny vahintsika moa dia tsy ho tantaraina betsaka tsony angamba ny momba azy fa ministra teo aloha izy ministra ny fanabeazam-pirenena, izy ihany koa dia mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo ary mpahay fiarahamonina mpandinika ihany koa, ny fiarahamonina mpanao politika izy satria dia mitarika antoko dia ny fireneko isan'ny nafatarana an'izany ihany koa dia isan'ny zoro ary tao anatin'ny ray ao anatin'ny vondrona upary izy tao amin'ny fifidianana farany izay notanterana tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo nanoana ny flo teo aloha ndre mato Andrinirina Rajoel isorana be dehibe ny fahatongavanao eto aloha ndre mato Paul Rabary satria zao ngamba ny verina fa fotoana mapety ihany koa ny risana ary ataontsika hoe efa mba atontony mba mety efa nahita sy ny fandehan-javatra rehetrarehetra. Ny resako angamba dia hoe ny volana oktobra amin'ny tantaran'ity firenena ity Paul Rabary ianao dia mpandinika fiarahamonina ihany koa. Dia ohatran'ny volana manan-tantara ihany satria raha tao anatin'ny fitopolo taona farany na fito amby enimpolo taona tany amin'ny valo amby dimampolo republika manana sata republika zany Madagasikara, tany amin'ny taona araiky amby sivifolo nisy reny atao hoe zavatra nitsanga teto amin'ny firenena zay nefara tao anatin'ny fanaovana convention aty amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo, ohatran'ny fifandrifian-javatra fotsiny ihany ve ary mikasika ny ataontsika hoe samy 14 octobre zany zao raha ny zavatra nitranga na teo anivon'ny haute cour constitutionnelle na ataontsika hoe fanambarana voalohany nataon'ireo miaramila dimy rahalahy officier zany teo amin'ny lapa-panjakana teo Ambotsoa ohatrany hoe prise de responsabilité. Raha zay fotsiny loha ataontsika hoe fampidirana le volana oktobra tena zany mihitsy le izy fiodin'ny tantara. Ya ny zava-misy aloha ary hitantsika rehetra moa zany reny teo amin'ny tantara Madagasikara misy teboka maro samihafa eo azo jerevana ny hoe concomitance ny fiteny azy zany hoe fiverimberenany. Ohatra ny hoe mafapana ny volana mea fa ny volana oktobra tsy mafana fa fandaminan zavatra. Zany hoe zavatra mafana manomboka any amin'ny volana mea any zany mifarana volana oktobra. Rehefa miteny ianareo mitenitsika hoe fijoroana sy fandraisana ndraikitra ny tao amin'ny tafika malagasy dia fandaminana angereny fa tsy fanakorontanana. Ary dia tratra teo zany tonga amin'ilay tanjona fandaminana isika amin'izay. Ataontsika hoe fampidirana iny Andriamato Paul Rabary fa
teo koa ny zavatra nitranga zany teo misehatra resam-pirenena mety hoe fifandrifinjavatra vely izy teo moa zany misy an'ity hoe mouvement GNZ de jakely misy hoe etry-bahoaka de misy miteny hoe révolution fa raha ianao zany zao no anontaniko mahitsy raha miresaka révolution moa zany de tsy fantatra ina tsara ny tena resanany hoe miova anova zava rafitra moa zany zao ohatra mitana saina de lasa voambolana de samy anontany io ny inona moa le hoe fandovandrafitra tena révolution tokoa ve zany le zavatra misy io ary hoe zavatra mitsoka ve le izy sa hoe ahoana satria raha ty Afrika fotsiny zao a dia Maroka sy Madagasikara zany nisany tena hoe nafana raha ny tamin'ity taona ity ny resahako ny tany amin'ny faritra Azimo zany de efa tsy resahana intsony hoe Nepal Kambodja tany Timor tany Philippines sisa tena hoe fitsokana révolution tokoa ve le izy ny zavatra misy eo amin'ny sehatra iresa-pirenena tsy maintsy mipaka aty Madagasikara na dia nosy aza isika dia nitantara ny sehatra iresa-pirenena tonga aty amintsika maka ohatra fotsiny tamin'ny fizarana ny tany ny toetom-bonin'ny tany zany resaka hoe conférence de Berlin tamin'izany fotoana zany ny fandamina ireo firenena tandrefana hoe ho aty Afrika dia zay na tonga atsika ho coloniser ny frantsay tsy hoe ny frantsay tia manokana antsika na tsy tia manokana antsika fa fifandamina ny firenena lehibe ny frantsay ny irlandais ny anglisy nandamina momba ny Afrika de avy eo ndray taty amin'ny farany ady lehibe faharoa dia nisy ndray natao hoe processus de décolonialisation zany hoe niala tamin'ireo tany voazanaka indray ny firenena lehibe dia mipaka taty amintsika raha jerevanareo ny firenena afrikanina zanatany frantsay dia nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 1970 daholo toy zany ny tantarantsika dia aty amin'ny 1968 valombimpolo-sivanjato-sy-arivo nisy ny atao hoe mouvement 1968 izay nataony tanora tany Frantsa sy tany amin'ny mouvement hippie zany sy tany amin'ireo firenena tandrefana niteraka 1972 taty amintsika de aveo nisy ny conférence déclaration tany Baolina tany la Baolina nataony François Mitterrand hoe tsy misy fampandrosoana tsy misy démocratie tamin'ny 1990 dia niaraka tamin'izay ihany koa ny fianjeran'ny mur de Berlin resy ny tatsinanana bloc socialiste tamin'izany zay nisy atsika tadio tsara fa tsy ndraiky tao bloc socialiste niaraka tamin'ny Russie zany URSS tamin'izany fotoana zany de raikitra indray ny mouvement 91 taty amintsika tany amin'ny taona ray sy roa arivo tonga teo fitondrana tamin'ny taona 2000 tonga teo fitondrana George Bush dia nametraka fa efa resy ny tatsinanana dia nanosika natao hoe mondialisation izy dia jerevy tsara fa mouvement 2002 taty amintsika dia nametraka natao hoe mondialisation teo nisy natao hoe campagne présidentielle à l'américaine resantsika matetika rehefa miresaka eto dia aty arina indray zany zao nisy indray ny révolution orange tamin'ny 2007-2008 dia nisy indray hitanareo tsara iny nietsika eto Madagasikara 2009 dia amin'izao fotoana zao araka nresanao teo mouvement GNZ ireo tanora zany amin'ireo manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 taona nataontsika hoe GNZ ireo zany nietsika manerana an'izao tontolo zao mouvement efa anterenao teo Cambodge Nepal dia mitsoka aty amintsika izany hoe fehiny ny tantaram-pirenentsika tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'izao tontolo zao eo indrintsika amin'izao fotoana zao dia ny fiatraika eo zany dia iny misy fiofaam-pitondrana aloha zany eto Madagasikara somary dingadinganiko ihany le izy ary ny teo fitsarana avy momba ny lalim-panorina dia namoaka fanapahana zany tamin'ny 17 oktobra tao taorian'ny izy moa zany nisy an'izay zavatra resahanao zay fa ty ndray zany hoe tany amin'ny assemblée nationale no saisine teo anivon'ny haute cour constitutionnelle ohatrany hoe fifandrifinjavatra ary ve zany le isa ahoana nanazavana le izy satria parallèle tamin'ile izy ny fanandeny aloha ihany le fanambarana hoe prise de responsabilité dia nisy fanambarana fanaraka mikasika ny hoe miatro daholo ireo institution maro samihafa zay voatondra le lampanorenana tetsy akoatran'ny anteny miara-pirenena dia somary nanao maro sarera ihany moa zany rehefa avy eo ahoana nanazavana zay Paul Rabany
ny anazavana dia tsotra hoe bloquer le firenena talohan'ny fandraisana andraikitry ny tafika ny député sy ny HCC samy nandray ny andraiky ny tandrify azy ireo bloquer le firenena satria ny tolom-bahoaka ny taritany GNZ dia anampiseho fa tsy manana légitimité tsony ny fitondram-panjakana ny joro teo aloha tsisy légitimité tsony iny natao le légitimité zany dia tsotra hoe asa aloha fa ohatrany tsy maintsy hotapahana kely ianao Paul Rabary satria raha ianao sy ny ataontsika hoe ny ataoko izay misy ianao tao anatin'le vovonana UPAR dia mbola vao tsisy roa taona teo tao ambadika ny fanohanana an'ilay filoha teo zany le régime teo dia tamin'ny sambato efa tsy hiverenana eto tsony ny fahalaniny dia tampiko eo ianao zany ataontsika hoe raisy taona sy tapana roa taona teo arena dia mitena fa tsy manana légitimité tsony sotra ny hafahafa be le zany sainareo anatin'le tafiditra an'le hoe tena le reo mpanafosafo mihitsy na tonga ny filohan'ny république teo aloha dia ny tena an'izay voambola hoe le manafosafo ka tafiditra anatin'le nanafosafo tao zany nareo ka nahatonga le zao hoe efa raha tamina hoditra akondro lazako an'le hoe légitimité lesanao teo tsika tsy mahay manafosafo tsika tsy mahay manafosafo ary manazava mampandinika fiarahamonina ny tena manazava ihany keo ampitaritra politika aveo nga manazava ihany position ny antoko aloha fa fanontanianao no fanaliko dia mamariny le fanontaniana dia sinao fanontaniana hafa fa raha ohatra tianao antanina position ny antoko dia antanio raveo les perte de légitimité jerevy tsara ny président Saranana janvier izy manao investiture mai izy miongana élection décembre 71 72 izy manao investiture mai izy miongana misy antony ngedabe ao anatin'izay ny Flora Valmanana lany tamin'ny 2007 niongana izy 2009 ny zavatra misy zany aloha zaveko aminao le perte de légitimité aveo fa ny zavatra misy aloha zany ny atao hoe aminay sociologue moa dia misy natao hoe régularité tendancielle tsy fahamarinana fa zavatra miverimberina misy tendance foana ny zavatra misy aloha zany to Madagasikara tsy misy filoham-pirenena navita deuxième mandat dia les pertes de légitimité dia mazava be ina natao hoe perte de légitimité natao hoe perte de légitimité zany dia rehefa tsy matohatra ny tsy bahoaka tsony ny ny fanjakana izay manana monopole de la violence ina tika resana hoe monopole de la violence zany hoe fanjakana zany ny tokony hamerina amin'ny laoniny ny paix civile amin'ny alalan'ireo tafika ka rehefa miseho zany ny fandrobana tamin'ireny fotoana ireny rehefa miseho ny hetsitra mamahefa nataon'ny ny tanora GNZ dia mivery les pertes de légitimité io perte de légitimité io rehefa very io ka tafatsofika eo amin'ny kianjany telo hoe folo me ny vahoaka na nisy ny tafika na tsy nisy ny tafika satria tamin'ny 1972 tsy nisy tafika niditra nanampany vahoaka tao amin'ny kianjany telo me folo me da miraiky amin'ny sivifolo zay nanao tolona tamin'iraiky amin'ny sivifolo veriko foana zany fa ndraindray misy manadino fa fantatry ny olona zany fantatry ny mpiaramianana zany classe de première teo amin'ny lycée Faravoa mbola misy sarinao mandehandeha rehefa niran'ny miaramila andromalo dia rehefa tafiditra amin'ny kianjany telo folo me zany ny vahoaka dia io lazaiko anao hoe perte de légitimité ny tolona zay tamin'ny 2002 naratra tamin'izany ny tena tamin'izany fotoana zany tsy nisy miaramila nanampy fa niala teo amin'ny kianjany telo folo me ny miaramila sy ny gendarme tamin'izany fotoana zany tonga teo perte de légitimité foana ny resahana amin'izay ndriky resahana zao hoe tamin'ny roa amby fitopolo ny anarana voalohany an'izany hoe eo amin'ny kianjany telo amby folo moa ny ilazana fa tsy manakasina intsony ny mpitondra ary tamin'izay tamin'ny HVM maragna teny aniko anareo tsara fa tamin'ny 24 dia tsy dia hoe be dia be ny olona teo amin'ny kianjany telo amby folo me fa ny resika ny 73 député telo amby fitopolo reo député nitarika olona teo tsy azo lazaina hoe vahoaka be makaiza fa io zany ny consacrena fa tsy manana légitimité ary na dia tsy niongana ary ny filoha Janaramaipana tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy nanao composition niaraka tamin'ny hery rehetra
ohatra zaiky ihany koa ny zavatra nisy teo amin'ny 6 sy 4 arivo ny zavatra nisy tamin'ny 6 sy 4 arivo tamin'ny 9 janoary rehefa niala teo ambojatovo ny tolon'ny vahoaka dia nidina teo amin'ny 15 mai zay nitarika an'ireny fandrombana tamin'ny 26 janvier reny a dia eo zany perte de légitimité ka rehefa ady be teo amin'ny fitondram-panjakana sy teo amin'ny GNZ mitarika ny tolom-bahoaka satria efa niezaka ihany nge ny mpanao politika tamin'ny 13 sy 4 arivo fa tsy tafavoaka le izy fa rehefa njoro zany ny tanora dia ady be ny alavany keo ndre matoparisoa avany amin'ny 4 kilomètre avany hatreto hoe vahoaka avany amin'ny 4 kilomètre ny tonga eo amin'ny 15 mojatovo nandika an'izay very le légitimité an'ilay fitondram-panjakana joro ka rehefa nisy an'izay fotoan'izay dia tsy maintsy mandray andraikitra ny institution misy eto Madagasikara fa raha zany dia mirodana amin'ny fanjakana samihafa ny hoe mialina amin'ny mpitondra firenena sy ny hoe mirodana amin'ny fanjakana zavatra roa samihafa zany satria ny mpitondra tsy fanjakana mihitsy ary zay ny fahadiso-kevitry ny olona mitondra teto Madagasikara hatramin'izay rehefa mijoro zany ny androm-panjakana misy ina moa ny androm-panjakana nisy ny assemblée nationale njoro nanao aneny motion iny ny HCC njoro fa tadio fa androm-panjakana eto Madagasikara koa ny tafika malagasy tafim-bahoaka no njoro dia zay nyresahako teo hoe ny volana oktobra dia volana famahana sy fandaminana ndrara enary navelako mihitsy anao nanao an'izay tasika hoe fanazavan'izay ndre matompolo rabary fa ny fantarina mipetraka dia hoe sitrapan'le mpitondra teo ary ve zay le hoe perte de légitimité resahanao zay a karaha nandrasan'ny olona zany hoe evoaka amin'ny varavarambe zany ina moa le ho dia hoe anao démission dia tsy tonga tamin'izay le izy fa lasa ohatra nanao bantsirôle teto zany tao anatin'le kisarisary rehetrarehetra fa inona mahatonga zay resaka tena hoe no le fahefana ve sa misy zavatra mamatotra ve sa hoe pression avy any ambadika ve sa nalo le cas teo zao le cas de figure teo hoe satria volana vitsy no nitarika an'le bloc aty amin'le hoe Afrique australe amin'le SADC ka manahirana be hoe anao démission sady inona tena mahatonga zay misy antony anankiroa mahatonga an'izay a voalohany aloha tsy nisy mpitondra filoham-pirenena niala tambonahitra zany teto Madagasikara tsy misy naray akoatra ny professeur Safi Albert ny antony dia tsotra noho ny antony aradrafitra ny régime présidentiel misy eto Madagasikara izay manome fahefana rehetra eo am-pelatanana olo-tokana dia manjary tsy mahatsapa tena ilay olo-tokana fa tsy izy no manana an'le pouvoir fa le institution président de république manana le pouvoir raha mandeha ny filoham-pirenena anankiray makany am-pidina-dranomasina ka raisina amboninahitra tsy izy no raisina amboninahitra fa lay Madagasikara no raisina amboninahitra izay a tsy azon'ny mpitondra izay ary zany mino fa na ny mpitondra amin'izao fotoana izao na ny mpitondra rapitso raha fakapitso raha mbola ao anatina régime présidentiel tsika dia tsy hisy filoha hiala amboninahitra raha tsy hoe miteny izy hoe mandat ray ihany no ataoko fa raha vao miditra amin'ny mandat anankiroa dia tsy ala amboninahitra izy ary zany a dia voaporofo ny tantara tsy mbola nisy filoham-pirenena na vita mandat ka niala amboninahitra jerevy tsara ny filoha Erzona Rampianina niatrika fifidiarana izy ny azo lazaina indrindra hoe niala amboninahitra indrindra fa na izany na tsy zany hitanareo tsara fa tsy niditra deuxième mandat izy fa teo amin'ny premier mandat izy dia noho ny fifidianana dia afaka niala amboninahitra fa zay filoha rehetra mieritreritra manao deuxième mandat dia tsy misy mahavita deuxième mandat zay natao hoe régularité zany hoe zavatra miverimberina mety tsy ho famarinana fa zavatra miverimberina hita sy lesona azo raisina amin'ny tantara mety koa le verenantsika zay rehefa avy ao fa miezaka mahazo ny hevitrareo moa zany indrindra fa ianao ampandinika fiarahamonina amin'izao fotoana zao zany zao misy an'le filoham-panjakana io a voatendry ihany koa ny premier ministre 3 andro any zany zao tamin'ny latsinainy izy voatendry nga Eritsalama Rajaonarivelo a Paul Rabary atoko amin'ny teny frantsay tsotra izy fa teny voambolana mampiasa l'homme de la situation ve zany
le premier ministre rony aloha satria tonga de lasitsika tary amin'ny famakafakana fa tsara ihany aloha ro mametraka na mampitarika atoko amin'izay amin'ny teny eto a mampitarika atoko aloha hoe voalohany aloha tsy maintsy miondrika sika ampanajana amin'ireo olona andosony fahafatesana mankahery an'ireo olona very havana namoiavana tamin'ireny tolombaoka ireny faharoa mirary fahasitranana fieno ho an'ireo olona naratra fahatelo miaraba ny filohampanjakana vaovao izay mitarika ny firenentsika amin'izao fotoana izao ary faefatra miaraka amin'izay ihany koa miaraba ny premier ministre lehibe ny gouvernementa hoy izy ianao hoe l'homme de la situation ny situation antsika amin'izao fotoana izao a dia ao anatina tetezamita ary tsy tetezamita fetetezamita fotsiny fa tetezamita fanorenana refondation jerevy tsara ny titre hoentin'ny république amin'izao fotoana izao hoe refondation de la république de Madagasikara amin'ny mahafoloana tokana aloha dia za aloha dia faly hoe manao refondation tsika satria izahay tokony fireneko nanomboka tamin'ny taona 2016 na dia tsy nitondra ny kasiketiny tokony fireneko raha ny tenako tamin'izany fotoana izany tamin'ny latsaka filohampirenena dia efa niteny an'io refondation io fanovana ifotony fanorenana hatrany amin'ny fary ambany indrindra raha isanjato ny azoko tamin'izay fotoana izay dikan'izay dia izao mbola tsy vonona amin'ny refondation isika ary sofa antsangana ny tanora Gen Z nametraka ny atao hoe refondation eto Madagasikara amin'izay lafin'izay dia azony heverinay fa mandresy ara-potikevitra iantoko ara-potikevitra hoe iaho fa tsy eny amin'ny fifidianana fa mandresy ara-potikevitra satria ny républicain mihitsy zao no asiana soratra hoe refondation alohan'ny maha république azy fa tsy ny république mandeha alohan'ny refondation dia iverenako ihany le fanontaniako hoe izy ve zany le olona le premier ministre resahako io ny premier ministre moa zany raha mbola zany le constitution mbola manan-kery nanaovan'ilay filoham-panjakana fianianana sy ny mbola hoe hoarahana amin'izao fotoana izao dia mametraka mazava fa mbola eo moa zany PGE mbola hoandrasana zany satria zany dia isina rasan'ilay premier ministre vaovao ataony ao anatin'ny ray volana eo zany anolorana zany ao nivon'ny parlement mbola miandry azy ihany koa ny amin'ny teti-bolam-panjakana satria ao anatina session parlementaire session ordinaire amin'izao fotoana izao teti-bola 4 ina zany akoatra le l'homme de la situation izy ina raha zao resahantsika izao zany hoe le temps est parti hoe 18 à 24 mois roa taona eo zany ampy ve anaovana zany satria ny asa miandro zany tsy fantatra mirenana n'iny teko paix sociale ve ny Paul Rabary ina zany zao tena hoe tsisy filazana moa zany hatreto hoe ina ny teny émission nreto tetezamity moa zany tsika hoe ina le teny émission fandriam-pahalemana anao concertation tsy fantatra anao référendum ino élection moa zany tsy maintsy efara amin'ny élection fa efaran'ity fitantanan'ity fa mbola tsy hoe eo roa taona moa zany voalaza théoriquement fa mbola tsy hoe eo ampandrasana mba hita ny atiny ino izy izy ianao zany no atao jiako le refondation no mila atao izahay ny atokony fireneko dia mihevitra fa anjaran'ireo olona rehetra ny tolona Gen Z mpanao politique société civile no mitondra ny firenena ao anatin'izay refondation zay ao anatin'ny gouvernementa mametraka an'izay refondation zay fa ahoana no ahafahana mametraka an'izany satria raha mianao zany ohatrany hoe lasa tsy misy exclusion zany zany hoe le retsy anisany nareo zay ataony nanohana le fitonana teo aloha ve tsy ho ampandraisina anjara ao anatin'izany satria no mitondra ao zay ny resako teo hoe no mitondra zany hoe raha miresaka gouvernementa zany dia manana légitimité manakasina kokoa ny olona nytolona teny mikanjany 13 miditra ao anaty gouvernementa ny député mpanohatra ny antoko-panohatra teo aloha fa efa mitondra izy amin'izao fotoana izao zay lasa mandray fahefana satria teny mikanjany 13 nandraisana ny fahefana dia ireo olona rehetra nytolona teny mikanjany 13 no tokony hitantaratra ao anatin'ny gouvernementa zay ny voalohany fa izao ny refondation tsy gouvernementa ny refondation raha anao refondation tsika dia hiditra amin'izay zany satria izay hoe efa niteny an'izany dia efa masaka ny anay ao anatin'ny atodohanay ny atao inona ny atao refondation anao refondation tsika dia tsy maintsy miainga amina conférence concertation zafady concertation au niveau an'ny commune au niveau an'ny district au niveau an'ny région ary izy concertation nationale ngeda be
Madagasikara. Izany zavatra izany tsy vita ao anatin'ny herintaona ary tsy ho vita ao anatin'ny roa taona akory ary. Za mieritreritra fa izany zavatra izany a dia niteteza mita ao anatin'ny fanorenana io farafakely ny 3 taona ary farafabetsany 9 taona. Ny antony dia tsotra, tsy maintsy enoina daholy ny zavatra manahirana ny vahoaka. Tsika zao raha resahana hoe raha ny tolona nisy aloha dia teny amin'ireny vohitry ny faritra rehetra. Fa za miteny aminao zay manana commune rurale, manahirana nge raha angaty amin'ny commune rurale ny zavatra misy dia ny hoe ny chef district no manendry ny trésorier communal. Efa tokony be ny tanàna zany. Tokony be ny tanàna. Dia zao ny zavatra misy amin'ny commune rurale iainanay zany hoentin'ny atokony fireneko miaraka amin'ireo mera hoentinay. Voalohany le trésorier communal any amin'ny chef lieu de région na chef lieu de province no mipetraka ny banky. Any ambanivohitra tsisy banky. Dia le trésorier communal nommé ny chef district no migérer an'ilay vola. Dia miteny aminao nisy subvention men'ny fanjakana 20 millions d'ariary tsy hita ilay vola. Dia le commune no taraiky. Dia marina fa misy olana be dehibe maro samihafa, ny jiro sy rano, ny bourse ny mpianatra, ny karama mpampianatra, misy olana fa izao koa ilay olona any ambanivohitra koa mba te hiteny ny olany. Dia zay lazako hoe mila an'izay concertation au niveau an'ny commune, au niveau an'ny district, angonina daholo zany satria fotoana an'izao. Tena fotoana fianona ny hevitry ny olona rehetra izao. Dia miakatra aty amin'ny concertation régionale, concertation nationale, eo amin'izay no mamola vola rafitra vaovao ny olana Madagasikara. Dia tsotra. Isika milaza tsy tia frantsay. Tonga dia tsorokotsorotry ilay izy hoe tsy tia frantsay tsika. Satria frantsay mpanjanaka. Za tsy milaza hoe mety zany sa tsy mety, fa izay no sentiment général hita. Ny olana isika tsy tia an'ilay frantsay, fa isika tsy mety manova ny rafitra napetraka ny Frantsa ho lovain'ny Madagasikara. Ohatra raha fampianarana. CEPE zany nge ny frantsay nametraka an'izany. Maninona moa isika tsy afaka manova an'ilay CEPE hoe mifanaraka amin'ny zavatra misy eto Madagasikara. Raha ianao sy nao moa fa atao anatin'ny ministère fianam-piasam-pirenena hoe foanana le isa, tazomina le isa. Aloha dia tokony foanana, misy zavatra maro samihafa tokony resahana raha ohatra ny resantsika izay. Fa amin'ny raha fampianarana tokony hovaina tanteraka, hifanaraka amin'ny zava-misy marina, isaparitra ny fampianarana eto Madagasikara. Ny fanaovana PSE tamin'ny fotoanandro. Zay anisany tsy nanaiky an'izany ny olona maro samihafa, ohatra ny amin'ilay hoe vacances amin'ny fotoana io ady hevitra be io, fa ny vacances any ampitan-dranomasina aveo vacances eto Madagasikara. Itsika zany tsy mila ny frantsay tondra, fa ny tena marina ilaitsika ihany ilay rafitra apetraka ny frantsay, izay rafitra rafim-panjanahana napetrany teto io, misy antony izy nametraka an'io teto. Ny antony dia tsotra, tsy eritreretan'ny mpanjanaka teo aloha afaka hivelatra mihitsy isika. Jereo ny tany Rwanda, ny tany Rwanda dia tsotra, rehefa niala ny belge montana teny frantsay, fa teny anglisy zareo. Jereo zao fafarany teo ny président ny Côte d'Ivoire fa teny anglisy izy. Zany itsika zany mila miala amin'ny fotom-pisainantsika les révolutions resahako io zany, les refondation io tsy maintsy manova rafitra. Ohatra faharoa ao amin'ny lafiny politique averiko indray. Régime présidentiel centralisé. Zay no misy eto Madagasikara. Ary zay no mahapotika an'ity firenena ity. Zany hoe sarisariny fotsiny ilay décentralisation nipetrahandreo lalàna 2014-020 sy ny sisa fa décentralisation resako aminao teo resaka any amin'ny commune. Milaza ianao fa misy décentralisation effective nefa ny trésorier communal fotsiny aza dia ny chef district mametraka azy, chef district bakon'ny ministre ny intérieur sy bakon'ny préfet. Hitantsika zao raha resaka hoe préfet teo voatery ny fona nge le préfet ny farany. Satria bakon'ny fanjakana fohy be izy amin'ny maha-préfet anazy tsy maintsy manaiky an'izay izy. Satria misy ny principe de subordination hiérarchique. Ka itsika zany resaka décentralisation. Nefa ny commune rurale izay misy eto Madagasikara tsy afaka mikirakira ny volany akory.
fa tsy maintsy mira mifanjakana POIB amin'ny alana chef district ka le décentralisation io zany a fitaka io fitapitro ny tokony ho izy de tokony miala amin'ny régime présidentiel tsika rehefa miala amin'ny régime présidentiel tsika de tsy olona ray ihany responsable ho sahirana nge nizaniza filoham-pirenena olany io ho sahirana satria izy foana ny responsable tsy afaka mifako de le filoham-pirenena no diso de zay foana ny tenen'le olona aveo hoe ka tsy le filoham-pirenena diso fa le manodidina azy le filoham-pirenena diso nareo ny fireneko zany zao morona maka izy satria manomboka mandeha zao le hoe fédéralisme ny amin'ny resaka hoe averina tony tamin'ny fitondrana resaka royaume zany mbola misy influence-any eo ihany koa andao jerena momba ny olombelona sy ny tontolo iainana morona maka izy kokoa nareo zany ao anatin'izany hoe fanovana na ny fanorenana moa zany principe aloha ny apetraka satria rehefa tsy resaka olona ao anaty gouvernement de afaka miresaka principe am'izay zay zany tsy mieritreritra tsy manantena ary miataka lavitra miresaka fifanjevona ao anatin'ny gouvernement aloha zareo mitolona mandray fahefana de mitondra fa my principe apetrakatsika ao anatina refondation satria refondation de la république ny resahana de tsotra aloha ny olona hiteny de aloha ny olona aneo hevitra de aza sakatsakana antsony ny olona aneo hevitra fa zay ihany nampiongana ny fitondrana rehetra nandaly teo principe voalohany zay principe faharoa aleo isika ifampiresaka amikitsy-po ao anatin'ilay concertation nationale misy hevitra telo lehibe izay mety isio le hevitra faefatra le royaume aloha angamba tsy isy iverina am'izany tso fa mety misy olona mitondra hevitra am'izay fa tsy hany ny olana voalohany fédéralisme ny fédéralisme lojika indrindra amin'ny tantaranyity fireneny ity satria talohan'ny nahatongavan'ny vazaha frantsay teto de nisy royaume maro fanjakana merina fanjakana ny sakalavan'ny boina fanjakana ny sakalavan'ny menabe fanjakana ny androy de zany farafakely ny efatra kanefa ny olona izay manana hevitra momba n'le fédéralisme aloha ijoro de aloha eno hevitra teboka voalohany zay ny olona izay mieritreritra fa mbola hijanona am'izao état unitaire centralisé ohatran'ireo républicanisme nahitra ny hatramin'izay entre parenthèse fotsiny nisy tamin'ny 93 telo amin'ny 770 ka hatramin'ny 9 amin'ny 770 zay nisy régime parlementaire iny entre parenthèse iny fa ny ambiny régime présidentiel ary état unitaire centralisé iny lalakevitra faharoa de ny farany izay ironana kokoa dia mametraka tsika natao hoe région autonome na province autonome miaraka amina régime parlementaire am'izay fotoan'izay raha ohatra ka misy olana amin'ny fitondran'ny prime ministre satria ny prime ministre ny filoham-panjakana dia voalamina ao anatin'ny assemblée nationale fa tsy voatery hidina an-dalambe tsy voatery isy faty olona tsy voatery isy fifanoherany vahoaka sy ny tafika malagasy eto Madagasikara am'izay fotoan'izay raha le hevitra roa zany hoe resaka hoe collectivité misy niveau firy commune région tonga any province telo matsy izy zao 3 niveau samy midina ambambany zay efatra niveau isika zao am'izao fotoan'izao ny état central province région de commune de nefa ny province am'izao fotoan'izay tanyreo fa tsy mipetraka mihitsy aminay zany de tsotra le izy ao anatina régime parlementaire dia rafitra anankitelo ihany commune région na province de fanjakana foibe ya iverina kely satria resaka hoe alamina au niveau an'ny assemblée nationale am'izao fotoan'izao le teo zany aloha zany nisy fiovana tarasa hoe zay moa zany hoe logika an'le zavatra nitranga le mouvement de nisy fanovana bureau permanent vita passation moa zany zareo ny mpitarika ny totsika hoe ny vice président ny avy amin'ny opposition no lasa président ny assemblée nationale am'izao fotoan'izao ndre mato Paul Rabary de nijanona teo mbola izy fa tsy mbola tsy nitotany amin'le hoe le vice président anakenina zany na hoe tany amin'ny questeur sy ny ray zay faharoa lasa vacante moa zany lay toeran'le 7e vice président ao na tokoa moa zany zao no fandehany janony eo zany io zany leo bangy eo sa hoe tokony mbola raisynizanay satria fa mitondra zany zao le tery ivelany tery raha vakina ny texte mantsy de hoe an'ny opposition le izy de tsy fantatry hoe mbola misy moa zany zao satria sa retsy le
totsika nareo zany e nareo indray ve zany maka an'le toeranitsy le 7e vice-président itsy ny anoizako an'le resakitsika teo satria tapaka le izy a rehefa mijoro zany a ireo lalakevitra anankitelo ireo a de tsy tokony atao référendum le izy atao référendum mantsy a de tikano tsy tikano ary mandresy foana ny référendum teto Madagasikara satria ho isinao le natao fa raha ohatra koa tsy ho isinao kosa fa raha misy telo zany resanao de tokony élection constitutionnelle natao de ny vahoaka zany misafidy satria samy tsara daholo le hevitra fa tsy maintsy miverina ny vahoaka ny fanontaniana hoe iza ny tianareo anao fédéralisme avetsika anoy an'le état unitaire centralisé présidentiel avetsika sa anao régime parlementaire miaraka amin'ny province autonome aleo anjara ny vahoaka misafidy an'izay le fanontanianao teo angeny tena marina zavatra jeu ao amin'ny assemblée le izy ozy izy nareo hoe nareo moa za moa tsy député donc tsy de tena mety ohatra amin'izay satria tsy député ny antokony fireneko tsy mana député na ray aza za mino fa fandamina foana zareo ako ataoko fo kely fotsiny ohatra ny tsy nahinona fiotsony mihitsy le upara atao anatin'izao zavatra nitranga zao ny désolidarité tamin'le foloha mihitsy ve nareo sa ahoana tsy nahinona feo sa hoe le upara nge plateforme nanoanana foloha tamin'ny fotoan'androny vita ny fananana ny foloha de vita ny asan'ny upara de samy nijoro amin'ny misy azy ny atoko nandrafitra le izy ka hitanareo tsara zao fa zay nandeha rery ny antoko maro samihafa tamin'ny communal ary mifaninana ya toizantsika ny ity fitetezamety ity moa zany farana ny amin'ny élection isan'ny zavatra niteraka olana teto mikasika ny élection io liste électorale ny amin'ny le organe mikarakara hitatana ny élection seni moa zany zao ny eo ny amin'ny code électoral any anatin'le concertation resanao zany ve no andiniana an'io sa zavatra sa ny gouvernement no anao an'le hoe iny mandeha fa tiny ny fanitsitra ary tsy haiko zay zavatra hitranga za manokana dia mahatsapa mahafantatra satria efa niana fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny 2024 raha isanjato amin'ny azoko za manokana dia mahatsapa fa na inona rafitra hitantanana ny fifidianana ary na iza olona mitatana ny rafitra karakara ny fifidianana tsy hany olana veriko tsara raha ohatra na hovaina ny code électoral na hovaina ny CNI sy ny HCC na iza petrakeo ataoko raha hoe ny apôstôly 12 no apetraka hitatana ny CNI sy ny HCC tsy hany olana ny olana de tsotra ilay firenena farak'izay manitra ilay vahoaka farak'izay sahirana fa le fifidianana filoam-pirenena dia resabolany mandeha ao expérience vécue zany traikefa efa niainako zany raha mbola resaboly io raha mbola resaka t-shirt io raha mbola resaka hélicoptère io raha mbola resaka artiste io raha mbola resaka mitinina io na oela na oaingana de fara amin'ny zavatra nisy farany teo inona tianao tenenina ao anatin'izany hoe anatin'le lalam-pifidianana mihitsy feny efa milaza hoe ferana no vola afaka ampiasaina tsy ferana ny vahoana ary mafana misoroko an'izany tsy ferana ny vola afaka ampiasaina fa tsy tokony isintsony ny resaka mitinina angezabeasy na artiste tsy tokony isintsony ny fanaovana campagne à l'américaine nefa eto Madagasikara t-shirt tsy tokony isintsony izao zavatra nisy tamin'ity tolona entiny GNZ ty de aleo ny adihevitra no andeha afaka ataontsika ao anatin'ny 12 andro ny campagne de atsonona reo mpanao gazety de miadihevitra latsinainy momba ny économie talata momba ny culture larbi momba ny tourisme lakamisy momba ny éducation de aparitaka manerana ny nosy izany adihevitra zany manana andraynjara sy andraikitra lehibe amin'izany ianareo mpanao gazety fa raha io raha vao mbola misy resaboly io voalohany caution 1 milliard faharoa andeha ampiasa t-shirt tsy aharaka mihitsy izay candidat kely ary zay tsy nanaovanay tamin'ny 23 satria rehefa ohatra ka tsy mety iovintsika de aloha manohana an'ilay candidat manambola indrindra zay nge le atao hoe alliance politique satria ny résultat fa fantatra
satria tsy hitovy mihitsy ny kapasité an'ny olona mandeha moto fahona tokoa moa zany sy ny kapasité an'ny olona mandeha hélicoptère hoe manambola manana ny atao rehetrarehetra moyen andeha hirotsaka ao vidiana mba ahafahana mampandany zany ahazo le fahefana ho filohan'ny république ahoana ny eritreretana zany hoe rehefa tonga eo indray zany de hoe tena samaritana tsara fanahy mihitsy izy zany nandany vola be ao anatin'le izy de tonga am'izao ngely izy hoe lasa mangoroka rena manao moakatso manao an'ry de so ihany ianao fa ianao nametraka an'ilay fanontaniana volana izy no ampiasaina amin'ny élection tsika mantsy miresaka reo fondation izay atokony fireneko tena alaise tena faly tena mibitaka tena mitehaka hoe raha izay tokoa de andao ary latsaka satria zao volana izy no ampiasaina amin'ny élection nampahany foefitakininona zay ianao tsy andany 20 30 50 millions de dollars amina élection vananana vola zany ianao de nanao projet de société mety 1 million de dollars de efa miova ny tanindrazanao ilevenanao raha misy candidat anankiray ataoko hoe olona anankiray ataoko hoe rakoto manana 1 million de dollars tsy 50 tsy 20 tsy 200 tsy mila milatsaka filoam-pirenena izy de afaka manao popin-drano afaka manao sekoly afaka manao tetezana eo amin'ny tanindrazany de inona no ahafahany miditra eo anatin'ny amin'ny élection miresaka vola mantsy ianao le fanontanianao tsotra le izy matoa miditra ao anatin'ny élection le candidat anankiray ampiasa vola voalohany tsy volana iny averiko indray tsy volana iny faharoa rehefa tsy volana iny de manino tsy maintsy averina iny ary fahatelo satria tsy maintsy averina iny tsy maintsy azony tombony iny lasa investissement an'lay candidat sy lay mpanohana an'lay candidat zany no misy amin'ny élection présidentielle zay ka inona ary ny tsy ahafahana hoe any amin'le ataontsika hoe lalàna zay mivadika ho ary fanina mba ahafahana mamefena zany hoe ferana vola ampiasaina tsy mampiasa any anatin'le lalàna ifampifehezana amin'le etrehanan'le fifidianana de efa atao valavalana zany ka zay le resahana alizy ka zay le concertation nationale vonona am'izany daholo ve ny candidat rehetra za tsy mino fa vonona am'izany ny candidat vonona am'izany ve ny artiste za tsy mino fa vonona am'izany ny artiste vonona am'izany ve ny vahoaka tsotra za tsy mino fa vonona am'izany ny vahoaka tsotra de zay le ratsika hoe reo fondation zany ao anatin'lay concertation nationale no tsy maintsy ifampiresahana zany de ao anatin'izay no ametrahana an'lay lalam-panorenana lalam-pifidianana fa lay filosofie itondrantsika an'lay raharaha zany no tsy maintsy resahana samy malagasy samy mieritreritra no avy ny ty firenena ity ary samy tompona andraikitra de ararotana ihany satria tato ity moa zany hoe fitantanana fitondrana vaovao raha n'le didina avoakan'ny ACC tamin'ny 14 octobre de tokony anatanteraka fifidianana ao anatin'ny 10 andro zay aloha ny voasoratra ao anatin'le didina avoaka tamin'ny 10 octobre dia akoatran'le fanondrona hoe colonel Michael anao ny fitantanana zany marina moa fa iny de tsy azo ivalozana fa techniquement zany le 60 jours manao ana satria raha tsy voaja zao zay de mety ho sahirana indray le filoham-panjakana vaovao anatin'le sa hoe tsy possible zany anao reo fondation tsy vita ao anatin'ny 10 andro averiko aminareo indray fara fahakeliny telo taona no tsy maintsy manao an'zareo fondation zay tsika tefo manty io raha vo 10 andro satria mila miresaka manana manaintaina avy daholo ny vahoaka rehetra sokaja rehetrarehetra eto Madagasikara vao tanora zay vao niteny mpampianatra zao efa niteny dokotera romboka niteny fangaro eo ihany ny sokajy misy ny artiste koa afaka miteny inona ny mpanao taxi moto afaka miteny fa le endrika le fitenenana am'izao fotoana zao no le fahalalana hoe de lasa ohatra manao tady mba tsy lazako tady anao tady satria misy mpampianatra zay tsy asa aloha zany aloha zany misy any amin'ny sehatry ny fitsaboana zay aloha tsy asa raha zay ny atao hoe démocratie aloha zay ny atao hoe démocratie de lasa io savorivory tsisy mandeha de anjaran'ny mpitarika no mandamina an'izany fa ny atao hoe démocratie de tokony afaka miteny fa samihafa indray le hoe mitaky démocratie rehefa taty amin'ny fanoherana rehefa mitondra de tsy mahazo miteny tsony ny olona tsy démocratie indray zay fa ny démocratie ary zany ianan'izany tamin'za ministre ny fampianarana inona moa no nampialana tamin'ny ministre ny fampianarana satria nitaky ny mpampianatra
hoe ampiakariny karama tsy aoka tsy vitako zany tsy manambolana zany a de nitsoahana de fa notaniana efa niakatra ve ny karaman'ny mpampianatra ny ampy ve ny recrutement zay ny démocratie natao hoe démocratie zany zao hoe afaka miteny ny olona ary zay ny ilaina le conférence mba ahafahana miaino le olona mba tsy grevy de alefa ingakaingana le conférence ao anatin'ilay conférence nationale na concertation nationale ahafahan'ny olona tsy midiny eny an-dalambe ny problème nge tsisy ny eno ny olona nandritra ny fotoana maharitra tsisy ny eno ny farafahakeliny de valo taona ny olona tsisy ny eno fa zay miteny dia gagazo nazo azy de izao zany avadikitsika le izy enona le olona fa tsy enona sena mandeha an-dalambe ilanja pancarte fa enona ao anatin'ilay valan'ilay conférence na concertation nationale zay izy no hitarika an'io Paul Rabary satria teo moa zany hoe resana foana zao hoe ny FFKM manomboka miaino andreo sokajy maro samihafa sy ny sisa somary nipetraka ihany le ayaty aloha hoe légitimité zany koa satria tamin'ny vao hoe mbola teo moa zany mpitantana teo aloha de tany avoloa de voray tany de mbola manana n'lay asiny ao anatin'le hoe autorité morale mba afaka hitarika an'io ve ny FFKM raha ohatra ka ny hevitra andraroa ka ny fanjakana mijoro am'izao fotoana zao de mitondra firenena sarotra be ho anazy sady mitondra firenena no anao concertation satria mbola be de be ny problème tsy maintsy vahana izay hitatsika iaraha ihany io zany de le stage ny rehetrarehetra ny jiro ny rano ny fandripalemana ny asa be de be zany ka ny gouvernement sy mitondra fanjakana alao hitatana firenena avela malalaky izy tsy elingelenina mihitsy izy am'izay parenthèse aloha anaty elingelenina satria resahana hoe misy olona misy mitady amono 28 milliards mandesa ny resaka zany ahoana zao ny resanao zany premier ministre koa tsanany tamin'le resaka fomaly nataony taoriny ny fanokafana ny fivorina ara-potoana tany tsimba zay de hoe mba meo fotoana kely zay aloha hiasa mba meo fotoana moa zany io moa zany resahana foana atratany hoe mba mena période de grâce fe zany zareo tsy haiko mbola valable nefa le firenena mila fa manangana be le problème maro samihafa le période de grâce manko de aza kitikitiana za resasa za tsongolongoloana mihitsy aloha zay satria fa lasa misy procès d'intention moa izy eo anelanelany io zako hoe mbola tsy vita le izy de tsofoka fantana fa aseziko le izy ka ny olona tokony hitatana le conférence sy concertation nationale rehefa avy nandalo ny voan'ny commune nefa nandavy nandalo voan'ny région zany hoe conférence sy concertation régionale dia ny FFKM irery ihany satria na tiantsika na tsy tiantsika reo ny ray aman-dreny ara-panahy ary ray aman-dreny tsy misafiditsika tsy hoe ny sisy ny safidy io zany ray aman-dreny eo amin'ny FFKM fa ray aman-dreny ara-panahy efa nipetraka hatrizay ka le tatana an'ilay izy zany a dia akintsika amin'ny FFKM mamoaka degré zany a ny fanjakana mametraka rafitra anankiray tatana an'izay zavatra zay dia mandeha iny de antsika mametraka ny fitakiana rehetra zao mantsy a teteny amin'ny voaka malagasy a ireo problème rehetrarehetra zay tsy voavahana andritra ny 4 taonareo tsy ho voavahany ty fitondram-panjakana ty ao anatin'ny 2-3 taona fandaminana natao an'ireo marina fa misy fitakiana mamaivay a fa aokitsika tsy eritreritra fa isy miracle ho vitan'ireo zany hoe itsika zany am'izao fotoana zao tokony mieritreritra hoe raha manana sosikevitra raha manana vahaolana de hoentina ry amin'le conférence nationale concertation nationale fa reto mpitondra fanjakany reto aloha izy aloha hiasa satria tsy ho vavao anatin'ny ray volana roa volana heritaona roa taona telo taona ny problème be deabe ny fangongo teo mety mbola isy ny délestage mety mbola isy ny fatapahan-drano fa mila ihany ko tsika mahatsapa fa matoa tsy voavahana andritry ny elabe zay le izy a tsy ho vavao anatin'ny heritaona sy roa taona any amin'ilay fifidianana manaraka no tokony hitondrantsika vahaolana maharitra amin'ilay problema maro samihafa ny olona zao raha mena antsika de Paul Rabary zany fa nanao sakaitam-pandresy fandao iverenantsika zay rehefa aveo fa anaraka doka kely vitsivitsy tsika de mba mandray anjara ihany koa ny piano manaraka an'izay andao ary